Shalom daholo zareo dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra. Lasa saina kely mamaky an'ity romanina toko fahatelo ambin'ny folo ity raisiko ny andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Ny zavatra misy ankehitriny io dia mahatonga resabe mihitsy hoe andao hifidy, andao tsy hifidy, andao hametraka lamina vaovao, andao hanao réconciliation, ao ireo manindry ny foto-keviny amin'ny fihetseham-pony sy ny sisa rehetra. Fa eto ny bokin'ny Romanina dia mazava tsara ny fanambarany fa ny fahefana misy dia permissive avy any amin'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra zany no mametraka ny lamina, zay mahatsotoa azy. Fa en parallèle amin'izay dia misy tenin'Andriamanitra tiako zaraina amintsika ary mamaly an'izay hoe ny fahefana misy dia avy amin'Andriamanitra izay. Raha vakinao any Jaona toko fahaenina andininy fahafitopolo, raha tsy diso dia izao ny voasoratra any hoe tsy izao va no nifidy anareo nefa ny anankiray aminareo dia devoly. Eto amin'ity romanina toko fahatelo ambin'ny folo ity andininy voalohany ny soratra masina dia milaza fa Andriamanitra tsy toa no mametraka ny fahefana, Andriamanitra tsy toa no manendry ny mpitondra amin'ny alalan'ny permissive avy aminy, permission avy aminy. Ny Jaona toko fahaenina andininy fahafitopolo dia mazava hoe Andriamanitra no mametraka, Andriamanitra no mifidy, ary na devoly ara dia apetrany eo. Satria ny anton'izay ny dikan'izay dia misy planin'Andriamanitra tiany ho tanteraka ao, misy rafitr'Andriamanitra tiany apetraka ao. Ary ilay toe-pon'ilay olona mpamadika, ny toe-pon'ilay olona mpamingana, ny toe-pon'ilay olona izay démony, izay izy raha dikany dika teny dia ampaneken'Andriamanitra ny vahoaka na ny fanjakana anankiray na izao tontolo izao. Zay mahatsotoa antsitoa, ampanekeny. Ary izay dia misy détail ihany koa satria ny toe-pon'ilay olona ao amin'ilay firenena na ao amin'ilay fanjakana sonden'Andriamanitra dia iny toe-pon'ilay olona iny après an'ilay sondage ataon'Andriamanitra no isiafidianany sy ametrahany fahefana izay ifidianany olona arak'ilay soratra masina romanina toko fahatelo ambin'ny folo teo, fahefana avy amin'Andriamanitra. Fa ny détail dia possible hoe démony ilay apetrak'Andriamanitra, tahaka an'ilay Jaona toko fahaenina andininy fahafitopolo no vakitsika teo mba hatateraka ny faminaniana ara-baiboly. Zay mahatsotoa antsitoa. Dia raha pikely hoe inona moa zany ilay faminaniana, tsy maintsy tanteraka. Dia raha omeko indisy kely nareo dia ny Apocalypse 13, ny Apocalypse 17 hatramin'ny Apocalypse 17 miresaka momba ny amin'ny rafitra fanjakana bibidia. Efa niresantsika teto zany ny amin'ireo fanjakana sy faux prophète miara-miasa, izy ireo no ametraka ny lamina maneran-tany ary hanangana ny antsoina hoe lehilahy nota. Dia structure pyramidale izy io, zany hoe ery amin'ny tendrony ery ilay bibidia sy ireo elita eo ambaniny mpiara-miasa aminy, ainsi de suite. Dia izay no miteraka firenena be da be, izay dia tafiditra ao anatin'ny rafitra international. Ary izay no mahatonga hiteny izao zavatra teny amin'izao hoe ny crise misy eto Madagasikara dia tsy national fa rehefa resaka international io. Ka isika izay mieritreritra hiady sy hitaky ao anatin'izany dia ny adversaire-anao zany dia adversaire international, adversaire maneran-tany, zavatra efa ngeza be izy io. Izay no aoka ho voaray antsika. Farany dia hoe ny tiako asiana tsindrom-peo amin'ilay resaka faminaniana
raha ny ka eto Madagasikara dia ohatrany ahoana imendrika faminaniana tsy maintsy tanteraka io. Raha mamaky ny Daniel 7 ianao a de misy an'ilay colosse au pied d'argile. Lohany a mamirapiratra be a, ny vatany a, ny tratrany a, ny kibony a, hay ny tongony a, tongotra tanimanga, colosse au pied d'argile. Manome image an'ilay lehilahy bibity. Ka raha ny rafitra eto Madagasikara zany dia mamela anareo hiteny an'ity fanoarana ity hoe rehefa nydiniako izy a de ny lohany mamirapiratra be a, ataontsika hoe ny lohany zany frantsay, ny tratrany a karana, ny kibony a orange na sedisy na tsy fantatro, tsy haiko, anjaranao no maka ohatra sy fanoarana ahafahanao miakapary an'izay. Fa izao no tiako ho fantatrao a, ny mampalahelo a de ny tongony a pierre bleu, tanimanga. Mahafinaritra be io Daniel 7 io a, satria mifono zava miafina be mihitsy, misy teny ngeza be mihitsy. Ny tinambara de hoe io colosse au pied d'argile io a de efa mametraka ny tongony ao Madagasikara io, ary ny participer hametraka an'ilay fanjakana tarian'ilay lehilahinota misy indisy be da be ny am'izay, anjaranao no mikarika. Zay ny azoko ambara fa raha fitiniko a ny fanambarana teo a de hoe ny fahefana misy a de avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny zavatra misy ao Madagasikara dia avy amin'Andriamanitra. Fa alevo ny détail hoe marina foana amin'ny Baiboly a Jaona 9:7, tsy izao va no nifidy anareo, zany hoe am'ireny fanjakana apetrak'Andriamanitra isan-karazany, isan-tsokajiny maneran-tany ireny zany a, dia marina amin'ny Baiboly hoe tsy izao va no nifidy anareo fa ilay nofidiny, ny anankiray amin'ilay nofidiny a dia devoly. Colosse au pied d'argile no namaranantsika azy, de hoy aho hoe ny 7 andro any mpanao ratsy a, fa ny iray andro an'Andriamanitra. Raha soa antsika rehetra, veloma tompoko.